sady rain Jesosy Kristy tompo sy mpamonjinay tonga indray ny fotoana izay andrenesana ny afatra taridalana indrindra mba anatonanay ianao sokafo ny fon'ny olona rehetra izay manaraka sy mandrezo afatra izao mba andray ny fitahipasoavana avy aminao izy ary mba hitombo ihany koa eo amin'izany firaisana aminao zany dia feno ny fanahinao ao hitondra izany ka ny fanahinao ny tompo no ametraka ny teny rehetra mba samy tsisy diso anjara izahay dia mpanginy ny asan'ny nofo rehetra ho an'izay olona manaraka ity fotoana ity ary indrinao ihany koa ny tenako mba azahoanay tena ray aminao mandritra izao fotoana rehetra izao amin'ny anaran'i Jesosy namotana izany amen. Dia sonany tomponay isika raha mbola afaka miatrika izao fanarahana indrindra miafatry ny tompo izao androany isika dia vavaka no azo lazaina fa loately tsy vavaka fa hivavaka fotsiny nefa fa hivavaka mba handray fahasoavana avy amin'Andriamanitra ny zavatra tian'Andriamanitra apetraka indrindra dia ny anatona antsika azy ka rehefa mangataka amin'ny tompo isika dia mahazo ny zavatra izay angatahantsika aminy zaho iaho tsy dia hizatra loatra hiteny aminao hoe hivavaka ho anao aho tsy izany no ataontsika fa samy hivavaka sika anatonan'Andriamanitra satria sika rehetra hoe samy amin'Andriamanitra daholo fa taridalana foy sady fampahelezana no ataoko aminareo androany mba atonga antsika rehefa vita ny vavaka izay ataontsika dia ahazo ny zavatra izay angatahantsika amin'Andriamanitra isika ka raha izy ianareo manaraka ity toriteny ity naiza dia ny zavatra angatahantsika ny tompo mba hahazo ny zavatra angatahanao amin'Andriamanitra ianao ny tenin'ny tompo ne ao amin'ny filazantsaranyjaona tompo faha 5 zao raha miray amiko ianareo izy ka mitoetra anatinareo ny teny dia angatao inona na inona fa ho tonga aminareo zany tsy fantatro ny fomba andraisanareo n'izany teny izany fa mazava mihitsy zany tenin'Andriamanitra zany izy tsy milaza hoe zay sitrapoko narentsika manko le vavaka dia vita le vavaka dia zay sitraponao Andriamanitra mitanterahana matetika moa dia milaza hoe zany no atao hoe vikinalina le tatatra kely fa manao digna be mba tsy ho latsaka anaty tatatra zany hoe tsy maintsy tafita ny dikany fa rehefa miresaka amin'Andriamanitra zay lena ny taritana atsika tamin'ireo lesona manaraka zay hitantsika dia mba hanantonantsika an'Andriamanitra hahafahantsika miteny tahaka ny vavaka nataon'i Jesosy hoe raha izaho dia fantatro fa mianao ianao zany ingeny tena tokony ataontsika rehefa mivavaka fantatro fa mianao ianao dikany fantatro fa ho azoko ny zavatra izay angatahako aminao Andriamanitra fa matoa tsy tonga amin'izany tanjona izany tsika dia mbola misy zavatra taritan'Andriamanitra tsika tsiraray avy any filazantsarany Mattio any ary izy dia zao nambarany ten'Andriamanitra hoe aza manao vavaka maro tahaka ny jentilisa ny jentilisa ozy manao vavaka maro everiny fa izany no enazy dia mavavaka mantsy misy fezateny somary befilatro izany rehefa mivavaka tsy zany mihitsy metinao anatrehan'Andriamanitra fotsotra metinao anatrehan'Andriamanitra fo matoko metinao anatrehan'Andriamanitra vavaka amin'ny finoana no angatan'Andriamanitra amintsika zavatra vavaka tsotra zany no angatan'Andriamanitra atao rehefa mangataka dia miteny amin'Andriamanitra izay zavatra angatahana dia misaotra azy satria efa azo sady ho iaho hoe zao taridalana petrako aminao zao zavatra efa nampiariko tamin'ny fiainako zany ary vo tsy elakory fanjovavambelona taminareo ary isanandro dia zany no hoentiko anatrehan'ny tompo mizara roa ihany ity taridalana ity ho anao izay vao manomboka ny anankiray
na anareo zay manaraka ty totoritainy ty amin'ny alalana izao karazana kasety na DVD satria natao DVD koa izy ty am'izao fotoana zao a ho hitany olona rehetra satria efa izany mihitsy zavatra am'izao fotoana atsika zao a be nefa any mpitana masina moa efa tsy de mandeha ntsony ny kasety reny ruban reny fa efa DVD daholo ny any sy ny VCD ho anao zay manaraka ity de misy taridalana satria anao misy fomba sambany mihaino zao dia ity taridalana voalohany ty sady fampahirazanao anao a eno tsara ary raisa amin'ny fotsotra de eny ampandehanana iny a de eritrerety tsara zavatra zay vavahanao angatanao mitombo ataotsika mazava tsara mihitsy de hoe ity andriamanitra no angatahako a de omeny anao io eny an-dalana iny hoe tarika anao a indrindrindrindra moa raha efa nanaraka tsara ny taridalana ianao a de ho fantatra tsara ny zavatra zay azonao angatahana eo amin'andriamanitra ho fantatra tsara mihitsy hoe inona ny zavatra omen'andriamanitra anao rehefa mangataka satria indraindray ny tsy azaontsika valibavaka koa manko a de zao mangataka zavatra araky ny filano izy ny tenin'andriamanitra olanareo ny filano satria zavatra everitsika fa mahasoatsika kanefa tsy mahasoatsika raha ny fijerin'andriamanitra zay ny antony hitahitanatsika rehefa am'ireny fitaizam-panahy reny ny olona zay mangataka vavaka zany de mangataka vavaka araky ny plan'andriamanitra eo amin'ny fiainany petsaka ny tsy malala zany ary zay daholo no mahatonga ny olona tsy mahazo valin-bavaka satria hozy ny sodramasina disy fangataka inareo izy satria laninareo amin'ny filanareo kanefa ny tompo efa nampanatenatsika fa na inona angatahnareo amin'ny anarako zany hoe io le na inona iny zany raha manaraka tsara taridalana omen'andriamanitra de mahalala tsara hoe inona ny zavatra tian'andriamanitra omena ary zany ny zavatra tokony fantaritsika tsara rehefa mivavaka eo anatren'andriamanitra ny voalohany indrindra ny avana ho anao zay voasambony ny aho na tianandrana koa am'zany tena atao hoe vavaka valin'andriamanitra zany tianandra zany atao hoe ten'andriamanitra miaino mazy zany ny voalohany indrindra de zao ary zavatra tena tokony ataonao a atovy azo antoka tsara aloha midingana voalohany hidiranao anatin'ny fanjakan'andriamanitra atovy azo antoka zay atovy azo antoka fa tena tonga ao anatin'ny fanjakan'andriamanitra ianao any filazantsarany zao na toko fahatelo ndiny faefatra sy fahadimy de zao zakanakoa hoe raha tsy ateraka inainareo izy tsy mahazo mahita ny fanjakan'andriamanitra ary faharoa de tsy mahazo miditra ny fanjakan'andriamanitra zavatra roa indraindray betsaka mihitsy ary rehefa mahita ny fiainan'ny kristianina zay mifanerazera nena misy sasany mihevitra misy ny tena fa efa zanak'andriamanitra efa tena mpivavaka satria tsy fantatro mety efa elabe angambany izy ny manaraka fotoa mavaka angamba koa efa vita ny karazana reny fomba sy karazany amin'ny fiangonana na fikambanana reny izy kanefa rehefa dinianao tsara ny fiainany tahaka ny John mpanao batisa mijery any reto vahoaka na plaza eto batisa de zao nahafantatra tsara mihitsy John fa misy olona mbola tsy nateraka inray rehefa mitady atao batisa misy olona mitady anatona ny batisa ny John de izy zao le manao hoe iza no nanorevitra nareo andositra ny fahatezerin'andriamanitra mamoaza ny vomendriky ny fibebahana io vomendriky ny fibebahana io no ateraky ny fahatenana indray ava atovy azo antoka aloha fa tena nateraka indray ianao ny olona le avana rehefa nateraka indray ao de tena ny fony mihitsy ny miova sy ny fiantsena ty avelany sy ny fomba ivelany fa lay fony be de be ny avana ny olona efa manaraka ny tompo ela be mbola le toetra ny ratsy tamy voalohany foana mbola ataony hita am'izao fotoana izao tsy nateraky indray zany ry havana efa firytaona nanaraka ny tompo mbola iny foana ny fiainana hatram'izay 20 taona 10 taona 10 taona tsy zany nateraky indray miova ny ao anatin'ny fo ao raha misy olona amin'ny Kristy izy de olona vaovao izy atovy azo vavaka tsara zany ny olona nateraky indray ny havana de zao olona vonona ankato sy iaina ny tenin'andriamanitra
olona vonina akato sy aina ny tenin'andriamanitra zany kory tsy midika hoe avy de tanteraka ianao aka fampialana sy fitaizana tamintsika fa miroso amin'izany sika fa ao anatin'ny fona ao kosa misy fahavononana ankato anaiky izay amarany tenin'andriamanitra atovy azo antoka tsara zany tsy afaka iroso mihitsy ianao amin'ny manaraka ny avana raha tsy azonao antoka zany no mahatonga ny olona rehefa lasa elaela kely eo izy manaraka ny tompo rehefa misy fotoana dia na izy kamokamo na izy viza na izy manandeha na izy de zao manenjika sy karazana manakina fotoana iny entalana iny tsy tafiditra amin'ny lalana amona hoe manao ohatra hoe miasakasaka fa nevenan'le piste tokony hiasakasana izy de ohatrany mba mandeha zany izy mandeha nefa anevenany no izany mila azo antoka tsara ary io liavana tena tokony hotinetsika tsirairay avy na toroteny efa ela ao any olona rehetra de zao tsy maintsy miverina io ataovy azo antoka io liavana rehefa azo loa de zao zavatra tena teny fikasan'andriamanitra apetrany aminao zay nateran'andriamanitra tsy manota tsy miny manota rehefa tena azo antoka ihany koa ten'andriamanitra manao hoe tsy misy maharombaka zay ao am-pelantanako zany teny teny fikasan'andriamanitra tsy misy maharombaka zay ao am-pelantanako fa mahatonga la voarombaka mbola tokony misy fantainangezabe hoe aizany zany faterana indray zany hoe ty zany ty tena tafiditaovy ary zany tena zavatra lehibe tena tokony hodonitsika mihitsy a ny fahateranam-baovao ny avana de zao rehefa tena niditra tsara ianao eo am'zany fanapaha-kevitra zany reto zavatra ito zavatra tena tsy maintsy tokony fantatro voalohany ina de hoe nanaiky ngambany voalohany ina de hoe mino ny asa-pamonjena vitany jesosy io ianao zava-dehibe io mino fa ny asa rehetra zay vitan jesosy teo amin'ny azo fijaliana de ho anao ary azonao hoesiny azonao iainana ny fahafatesany teo ny azo fijaliana mino izany ianao ny finoana no voalohany drindry fa nyzay zavatra rehetra nataon'ny tompony amin'ny asa-pamonjena de ho anao aza atao hoe ho anay fa ho aho za maloka anay mampitsika mate tsotra tompony ny famonjena ho anay tsy zany famonjena ho ahy sy manokana ny amana ny fateny jesosy mino izany ianao ny anankiray falo am romanina toko fahafolo de zao navarana mino amin'ny fo ary manaiky azy amin'ny lava mino amin'ny fo taretako an'le dingana mantsy ianao mba azonao karazana mijery kely hoe ao anaty komono natokatra am'izay mino amin'ny fonao de manaiky azy amin'ny vavanao manaiky ny jesosy kristy amin'ny vava izy de vijely ianao zany hoe manao igny eo anatren'andriamanitra igny manaiky anao a jesosy aloany azonareo tsara zany hoe amin'ny vavanao le kely izy tsy atao hoe manaiky ampo fa amin'ny vava naona satria ny vava mamatotra rehefa miteny eo anatren'andriamanitra tsy karazan'le misoram-panambadiana de hoe eo anatrenao de manaiky vadinao nefa raha vao misaraka manaiky ambolitra nefa raha vao misaraka tsy zany mihitsy eo anatren'andriamanitra ary zany no mahatonga ny maheloka ny fisaram-panambadiana sao de verinao ino nanaiky ianao efa misaram-panambadiana eno eo anatren'andriamanitra zany ary tsy eken'andriamanitra fisaram-panambadiana satria efa nanaiky tamin'ny vavanao ianao tahaka zany koa le am' jesosy rehefa nanaiky jesosy tamin'ny vavanao ianao eloka anatren'andriamanitra raha mandazy ianao sarobidy zany tsy nataony alempoa fa mivava mila miteny mitsy anao rehefa vavaka i jesosy eo manomboka androany de manaiky anao tompoko sy mpamonjy ny fiainako aho vita zany ny fifandraisanao sy jesosy ary zay tena sarobidy be dehibe hoe an'olona manao kototoany zany hoe to hoe fanekena jesosy sara ren'olona manao adalàna rindry avana ren'olona milaza moa fa tahaka le mpanambady manao adalàna mba hoetiny mpingonana ihany mareza mba hoetiny amin'reny fanjakaneny manaiky kanefa re avy ao misaraka tahaka ny reny manonta reny aza olona manaiky jesosy kanefa manao
fiainany zany ny antony hoe ambivavano ny ekena zay tegana goavana tokony atonao dia amin'ny alalan'zay fanaovanao ny dian'izay tokony ho fantatra hoe taizana ny ekenao azy ary ovina zany ovinany dadinandona ny ekenao azy ary taizana satria tokony mazavatsaratra zany zany ny fotoana idirana ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra atovy azo antoka tsara zany fa tena zava-dehibe io mba hatonga anao a tena ahita ny fahasoavan'Andriamanitra rehefa tonga ao ianao a dia zao zavatra fampanantenana omen'Andriamanitra anao ary io zavatra iveriko fa tena zavatra lehibe mihitsy Romanina toko fahavalo andininy fafito amby folo dia zao namarina lasa zanak'Andriamanitra io tonga zanak'Andriamanitra ary raha zanaka ozy izy dia mpandova zany hoe manana lalana zany ianao a andray ny fahasoavana mpandova n'Andriamanitra tsara fantatsika tsara zay manana lalana zany ianao andray ny lovanao eo anatrehan'Andriamanitra mpandova n'Andriamanitra mparay lova amin'i Kristy azo talo tsara zany hoe io Andriamanitra io mpanan-karena io Andriamanitra io manana ny voninahiny io Andriamanitra io manana ny maizy azy ary manana ny tsara amin'izany ianao raha tafiditra ao no izany tsy zanaka mahantry ianao na zanaka fadirany lovana ianao fa zanaka manana ny fahasoavan'Andriamanitra rehetra zany olona rehefa tonga ao anatin'ny tokantrano ao anatin'ny tokantrano n'Andriamanitra zara lainay ohatrany hoe tehiteny mihitsy manao hoe tsy olona mpangatadava tsy olona mpangatadava fa olona miaina amin'ny fahasoavana isan'andro zany ny zanaka tonga izy dia misakafo ray aman-dreny mijery azy raha ohatra ka tokony menakandro izy fantany tsara zay fikarakarana rehetra zany ny zanak'Andriamanitra fa isika dia zao mangataka isan'andro indraindray aho ohatrany mahita ihany hoe misy marina ihany ary tena marina le rehefa mivavaka dia misaotra anao atao satria efa nomenao zao fisaorana anatrehan'Andriamanitra isaky ny resaka misaotra anao any ny tompon'andro nomenao misaotra anao any mbola nomenao ray andro havelomako aloany misaotra anao any amin'ny zavatra rehetra satria fantatry fa tena tia ainao zany ke ny fomba mivavaka rehefa tena zanak'Andriamanitra misaorana Andriamanitra satria tena mikarakaratsika io ray aman-drenitsika io fa tsy voatonga Andriamanitra mangataka aminao mangataka aminao io za hoe tsy zanaka zany sao dia tsy zanaka ty vavaka ty manko naperak'Andriamanitra io raha mangataka tarito tsara io anao fa dikan'izany zao misy zavatra tokony angatana ary misy zavatra tsy angatana intsony zay na tonga anao rehefa tonga zanaka ianao a mananjo iaina n'izany atao hoe fahasoavan'Andriamanitra zany ao anatin'izany avana ny fahasalamana ao anatin'izany ny fivelomana ao anatin'izany ny fiarovana efa omen'Andriamanitra misy le mivavaka andraindray ohatra ny tianitsy foana hoe Andriamanitra io irany anjelinao mba hiaro ny tranony amin'ny alina ry fatory irany anjelinao mba hiaro nefa zay sotra masina ny anjelin'ny Jehova mitombo manodidina azy ho an'izay matahotra azy satra do fisika zany fatria irao midikany sao dia tsy zanaka ianao sao dia tsy matahotra Andriamanitra koa tsy mila angatahana ntsony ny anjely fa tonga isan'andro tonga ny anjely eo tokotaniko manodidina ny trano isan'andro ny anjely manodidina ny dalana zany nandrahan'Andriamanitra azy hoe mandehana ny anjely manaraha anao ny rahahely na izy raizalia vao menga ny trano efa any mandehana arovo ny trano ny rahahely any zany ny anjara zany zotsika zanak'Andriamanitra asa raha mahafantatro zany mamifenampona mamifinaminantsay zany eo anatreny zavatra ny tranga zanak'Andriamanitra ny zavatra isan'Andriamanitra ataonao koa rehefa mba azo anao atoka tsara dia zao mila miaika tsara ny fahotanao ianao rehefa hitanao ny lalam-pamonjeny rehefa hitanao fa nataon'i Jesosy ny zavatra nataon'i Jesosy ho anao dia miaika ny fahotanao rehetra fa ny marina angamba zay tokony ataonao aloha vao manaiky Jesosy amo satria tsy maintsy miaiky ozy zany amin'ny epistily Jaona voalohany toko voalohany 1:7 raha miaiky ny fahotantsika izy dia matoky somary izy
manadio atsika, mamena atsika, mamafa tsy mety rehetrarehetra atao amin'ny fiainanao. Miaiky fa diso, miaiky fa tsy mety ny zavatra natao hatramin'izay. Na dia efa mpivavaka 5 taona azy ianao, na dia efa manana antsasaka azy anatin'ny fiangonana sao miaiky eo anatrehan'Andriamanitra fa tsy mety tsy tanteraka le zavatra natao fa androany dia mangataka ny fanadiovana eo amin'ny 7 ao amin'ny epistily Jaona voalohany ihany dia nirany ny rano Jesosy Kristy ozy no manadio atsika. Tsy misy afaka manadio ny lasanao rehetra ratsy ny rano Jesosy. Tsy misy afaka manadio ny lasa. Raha eo anatrehan'Andriamanitra ny lasanao dia petsaka ny zavatra tsy mety mataonao. Ny fanamarina tena, ny toetra manotana. Tsy misy afaka mamafa izany. Ny fomba ivelany. Na inona ataonao, na hianatra tenin'Andriamanitra ianao na le zavatra isan-karazany anatin'ny fiangonana, raha tsy miaiky ny fahadisoanao ka mangataka ny rano Jesosy ianao manadio anao, tsy ho voafafa ny lasanao. Ary rehefa fahafahan'i Jesosy ny lasanao dia tsarovy tsara fa petsy vaovao ny fiainanao. Petsy vaovao ny fiainanao. Mankinifitrao vavolombelona lera laza iny tamin'ny fiainany manontolo sady voka zava-mahadomelona izy, mpanolona izy, no mpijagajaga izy. Fa rehefa nanaiky Jesosy Kristy izy dia niposehy Jesosy dolidoly ny lasa rehetra ary tonga olo vaovao mpanompon'Andriamanitra io raha io. Lasa ny zavatra teo ny rano Jesosy Kristy io no afaka manadio ny lasantsika rehetra. Ary rehefa diovy io dia tsarovy fa tsy mitsarovy kotsinozy izy ny raha tsy nataony any amin'ny Ezekely toko fa 4. Tsisy mitsarovy an'Andriamanitra intsony ny lasanao rehetra. Raha mbola misy mitadita kenao nge tamin'Andriamanitra nanao an'izao ka izao dia amanao aminy efa nikosehiny Jesosy hoe azo tsarovany Jesosy intsony io. Rehefa tena miaiky ny fahotanao zany ianao ka voadio tamin'i Jesosy ohatran'ny olona tena tsy nanota mihitsy ianao ny atrehany tompoko. Zany fiterin'Andriamanitra anao rehefa tonga sanak'Andriamanitra. Ary antoka lehibe eo amin'ny fiainany zany. Ka na izy zany izay ampanganambana hoe kenao nge nenao ka nedana misy devoly kenao kiny ohatran'izao kenao dia ambanao amin'ny devoly mihitsy efa kosehany Jesosy dolo zany. Hoy izy le vavolombelona asiako tasy dolidoly izy izy nitaratasy rehetra asiako apelany dia laseoko ny devoly fa zao fahotako dia lavady indray io fotsifotsy be io zany zao fotoana zao fa sasany Jesosy. Zany ny fiainantsika petsy vaovao ny fiainan'ny olona zay tena nateraka indray ny Andriamanitra. Manomboka amin'izany atao hoe fiainan'Andriamanitra izy ary zay no atao hoe tafiditra ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra ny olona. Tavy azo antoko zany. Tavy azo antoko tsara mba hisokafany tena fitain'Andriamanitra eo anao. Zany azonao atao zany amin'ny fiainanao na izany fiangonana misy ianao petrako tsara. Tsy tadiavana fiangonana asy na fiangonana ry na fikamanana izy zany fa antoerina zay misy ianao raha manafatra ianao. Azon Jesosy ampidiro anatin'ny fanjakana ianao. Azon'Andriamanitra raisiny zany ianao ataovy azo antoko. Dia niteny fikasana men'Andriamanitra anao rehefa avy eo dia zao niteny fikasana men'Andriamanitra atsika io le Mateo 10:17 ivavatsika rehefa avy eo. Io zany niteny fikasana tazononao. Tsy maniry n'Andriamanitra satria izy hoe aza teren'Andriamanitra fak'Andriamanitra terenao tsy maintsy anasitron'Andriamanitra terena tsy maintsy amana. Tsy maniry n'Andriamanitra ianao mbola tsy teraka akory ianao dia efa napetra ny teny fikasana ho anao. Ko ianao mibery azy mbola tsy teraka akory ianao dia efa nomaniny hoe ity ny teny omeko any olona io ny amin'ny problème amin'ny fiainany ny amin'ny fanasitrana efa nomeny ianao mba azonao an-tsaina hoe mbola tsy teraka akory ianao dia efa nomany n'Andriamanitra ny teny fikasana. Tsy maniry azy mihitsy ianao fa zao mitaky amin'izay ianao mba hampiarina n'izany amin'ny fiainanao satria zoanao zany. Zany teny fikasana. Raha manarina teny fikasana zany tsika dia zao tsy maniry betsaka mantsy olona rehefa hoe tsy azo tonga maniry n'Andriamanitra ohatran'ny terenao ve Andriamanitra tsy maintsy anao zany tsia averenao aminy mbola tsy teraka akory dia efa nomeny any teny fikasana. Matsara fisany mandray an'izany ampitaoliny devoly ny olona tsy haray ny teny fikasana efa nomeny Andriamanitra zany. Zay tian'Andriamanitra menanareo vao manomboka. Ho an'ny faharoa ho anareo efa biby zavatra tiako hitahitanareo mba hatonganareo azo valom-bavaka amin'ny
ilanareo azy amin'ny fotoana manety araky ny planin'andriamanitra dia zao antoy ny firaisanao ny fanamasina esitsika antomoy ny firaisanao ny fanamasina zay hitariky anao anatona ny fahamasinan'andriamanitra anatona ny fahamasinan'andriamanitra arao tsara zay a ampitomboy ny firaisanao amin'andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka amin'ny alalan'ny famakinan'ny ten'andriamanitra amin'ny alalan'ny fisaintsainana ny ten'andriamanitra amin'ny alalan'ny fampiarana ny ten'andriamanitra zay raisinao fampiarana ny ten'andriamanitra ampiarana ny ten'andriamanitra zay hitanao fa aza vakina fotsiny rehefa torina aminao hoe zao no fantarany olona fa mpianatra ianareo mifakatiava ampiaro rehefa ampiarany ten'andriamanitra hoe aza manolotra ny momba ny tenanareo ho fediny tsy fahamanino aza manolotra ny tenanao ny vavanao ny masonao ny tongotrao ny tananao anao zavatra mifanohatra ny ten'andriamanitra ampitomboy zany fakapoavana zany andriamanitra riavana dia mijery fakapoavana mba anatonanao ny fahamasitrinan'andriamanitra mahatonga ny olona tsy mahita valibavaka ty dia zany mihely tonteny foana araky namarako tamin'ny tonteny efa nataoko hoe ny maro antsika ohatra efa tsy ratsaky ragama natonteny efa nenetsika efa teny angama ohatrany hoe distafa ohatraohatra hoe efa narivo ny tonteny entsika ataotsika hoe anjapony angama ataotsika kalazao be loatra na ataotsika hoe tonteny zato fotsiny azy enao toetra zato ratsy feno efa manitsany toetra ratsy zato salona zany toetra ratsy zany kamba fa tena tsy difitra mihitsy fa raha nisy zany impiry ny ten'andriamanitra manitsy ianao impiry ny ten'andriamanitra somary mivantana eo amin'ny fiainanao fa ahirika fotsiny nefa ianao mba ty azy vatana tiatoka ange matiatoka ange mivantana andriamanitra dia mitaky anao hoe aoka androsino amin'ny tanteraka isikisy ny ten'andriamanitra ampitomboy zany mba hiosino kelikely am'izany atao hoe fahatanterahana zany dingana tokony tratranina ny fahatanterahana fa tsy nofinofy adanitra sia ten'andriamanitra fa voalaza n'andriamanitra hoe ianareo tanteraka aoka iroso tanteraka ho jesosy aoko tanteraka ianareo zavatra ity amboniny tany zany ary azo misona mba atonga hiteny rehefa mivavaka manao hoe andriamanitra ho fantatry fa miamahinao sarasara ihany ko tsika efatranay mbola misy zavatra tian'andriamanitra petraka ary eo anatiny zany rehefa tena hivavaka sika manana pakely koa mba anany toetra zay fatelo voalohany sy ny fatelo mba manareny zany manana vavonanoka zao a tena tsy olona ametraka olana tsy olona amin'ny rahalahako na amin'ny fikambolako na amin'ny fiangonako fa anisany mba hamaha olana indray anampy andrepitombivana anampy andrepitofikambanana anampy ny rahalahako misy zavatra manahirana izany no hoe manano toetra tsara fa raha mbola mipetraka am'izany mbola varahany lavitra fa laza aminao fa reraka fotsiny eo dia mbola ianao ihany karaha anisany vavaka hoe raha sitrapon'andriamanitra dia tanterao andriamanitra mbola anisany ihany ianao fa rehefa miroso anao anaty fahamasina voninanary ny toetra tsy mety rehetra dia ho avy andriamanitra enonao andriamanitra tololananao ty sady fampahirizina ameko anareo ary tena zavatra tokony fantatra mihitsy angatao ary ataovy azo antika tsara izay anjara asa omeny ny tompo anao ao maratsy any kristianao angatao ary ataovy azo antika tsara ny anjara asa omeny ny tompo anao mba tsy olona mpiainy tontiny fotsiny anao mba tsy olona mpanaranaraka fotsiny anao fa tena hoe tompo omeo ahatao fantatro mihitsy
ny anjarasako fa anomponao mba tsy salovana nen'ny sasany mba tsy mpanengela nen'ny sasany mba tsy andeho azy am'izao fotsiny fiainam-panao fa ataovy mazava tsara rehefa mazava tsara le avana ny asa zay ataon'ny tompo meny tompo anao tsarovy tsara fa la izanao tsy anao a ianao afaka manao foana tsy endrasanao ny afatry satria fantatro tsara fantatry ny tanana tsara fa tokony anay sotro izy de tsy mitsamina izy hoe aloha ny tombotra anao ray io fa fantany ny asany raisiny tak zany koa ny tombotra fantatry ny tombotra tsara ny asany fa izy mitondra makaiza any amin'ny toerana rehetra fa tsy hoe andrasany le tanana manao ny ambany samy olona malala tsara ny tsara toerana angatao amin'ny tompo zany rehefa mitombo ara-panahy ianao raha iverinao fotena efa tafiditra am'izany fitombony zany angatao amin'ny tompo zarazaraina sy ny fanomezam-pasoavana zarazaraina ny fanompoly zarazaraina ny asa atao ino ampandrosona ny fikamanana fa tsy mety me koa ny mahazo fanomezam-pasoavana dia andehanao fikamanana hafa olo metapahana ny tombo de lefa nynanakely ny lohany efa tena mampinakanga na le mitoeraka hafa ny tenany matolo tsy vo maika ve mampatahotra hoy ny tombotra mandehandeha iny ohatra zany ny olona rehefa tsy manano ny anjara toerana raha fa mahazo fanomezam-pasoavana andehanao fikamanana andehanao fiangonana nefa tokony ao anatin'ny fiangonana misy azy izy ny manatevina ary mampandroso ny fiangonana zany ekeny mareraka ny fiangonana am'izao fotoana zao hoe zay mahazo fanomezam-pasoavana ndeha ihany andeho ary andeho aiza raha anisan'ny zany ianao de aoko fantanao fa anisan'le karazany lo mandehandeha tsy misy tongotra ianao atahorany olona karazany tanana mandehandeha atahorany olona zany fa tsy maintsy midira ao anatin'ny fiangonana miraha ny asan'ny fiangonana miraha ny asan'ny fikamanana mba hampandrosotra ny fikamanana zany fa rehefa miara ny asa daolo ny ratsara mahavita zavatra ngeza be ny asan'andriamanitra mahavita asa ngeza be zany programan'andriamanitra amintsika tsiray avy ataovy azo antoka zany zay ianao avy afaka manana antoka hoe andriamanitra rehefa tena azo antoka mihitsy hoe ohatrany hoe tombotra ianao zao de azonao antoka hoe mba omeo kiraro andriamanitra azonao antoka meo kiraro ilainao le kiraro rehefa azonao antoka mihitsy hoe andriamanitra mba omeo anty anaoviny asa satria fatany tsara fa alilainao fa raha tongotra raha nytanana angataka kiraro tsy mety zany gamo mety azony atao mankataka zany zany olona mamantana tsara ny anjara anatin'ny fikamanana ao anatin'ny fiangonana ary ny anjara ny mpitondra tokony ay amantatra tsara zany hoe ato anatin'ny fiangonantsika misy oloatra n'izao ny olana koa masina anay mitondra fikamanana mitondra fiangonana mitadorona izy raiky raha misy manao fahasamana mangina zay ihany misy zany metoetoetran-jaza raha misy mahina-pasoe fanomezam-pasoavana tadiasa za ihany aty amiko dony raha misy marary za vavako azy misy mana problème aty amiko raha misy tortely za zany metoetoetran-jaza raha misy mpitondro mieno ty afatry ty aoko saintsaina tsara zany anao sy mpitondra fikamanana avy anao ny ratsana iasa anatin'ny fiangonana raha tianao natanjaka ny fiangonana misy anao avy anao iasa ny ratsana rehetrarehetra anatin'ny fiangonana raha tianao iroborobo zany asan'andriamanitra zany fa ny matonga atsika misaratsara ka isan-karazana zao ny avana dia zany ny fanomezam-pasoavana entina voaka ny velany dia tsara ny sotra masina fotsy izy hoe oentina mampandroso ny fiangonana zany hoe oentina mampandroso ireo olona miaraka mivory ampandroso ny asan'andriamanitra zany avana tian'andriamanitra ary angatao zay rehefa tranainany anao rehefa noko angatao amin'ny tompo misy zay angatao amin'ny tompo hoe omeo ahy tompo ny anjara asako mazava tsara de mian'andriamanitra anao zany ary anakiray farany alohan'ny vavantsika de zao miezah mangataka sy miroso amin'ny fahamasinana ara-nofo sy ara-panahy araka ny Kolosiana 4:7 jery inona zany fahamasinana ara-nofo inona ny fahamasinana ara-panahy mazava tsara io satria misy teny fikasana sisy tsara misy teny fikasana Andriamanitra tsy ho azonao mihitsy de letsika tsy mijery inona ny fahamasinana ara-nofo ny atao hoe nofo de saina sy vatana jereo tsara rehefa rehefa ny tokantrano sainotsaina io a ary dinio tsara io
ianao no mantatry hoe inona Jesosy ny fahamasina ara-nofo tokony ataoko nofo very tsara sy falahy ary zay teny amin'Andriamanitra eo hoe mba hamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra izy zany hoe mba hamantaranareo ny vavaka tokony ataonareo mba ahafantaranareo hoe inona ny vavaka azonareo angatana tena dikany raha va tsy mandeha amin'io dia tsy malala mihitsy tsy fantatrao izay angatanao magataka zavatra ohatra hoe afaka eritseritra ianao kanefa tsy sitrapon'Andriamanitra ary zay no tena mazava-dehibe hoe raha magataka zavatra amiko raha mbola mitoy ary epistily hoe araky ny sitrapoko izy zavatra ny firaisana an'Andriamanitra ao alalana ny sitrapon'Andriamanitra ny firaisana ny fanahy-mas'Andriamanitra no ahafantarana hoe inona no amam-pon'Andriamanitra any Korintiana voalohany toko falo dia ahafantarana mihitsy hoe ny fanahy ao anatintsika fanahin'Andriamanitra no menitsika ahafantarantsika zay nomeny Andriamanitra tsika no izany ny firaisana amin'Andriamanitra no azahoana mamantana sitrapon'Andriamanitra rehefa tena miroso tsara zany sika dia zao tsy mangatangatapola tsy mangatangatapola hoe aza be fangataka loatra fozay zany Matthieu toko 5:10-12 efa fantatry ny rainareo fa tokony anareo zany misy zavatra efa fantany fa tokony ho anao aza mangataka n'izany intsony efa miroso tsara le famasina tsy mangataka satria efa fantatry ny rainareo fa le asainy angatany eto le zavatra ilainao amin'izay zay everiny fa hampandroso voalohany indrindra ny fanjakan'Andriamanitra ny faharoa ampandroso anao anatiny ny fahatanteran'Andriamanitra zavatra roa mangataka zavatra ampandroso ny fanjakan'Andriamanitra ary mangataka zavatra ampandroso anao anatiny ny fahatanteran'Andriamanitra reo angatahana amin'izay mpaomen'Andriamanitra zany ary zany ravana ny toro-lalana azonantoko zany raha tonga anao zany afaka mivavatsika teny fikasan'Andriamanitra koa zany ameny atsika dia jereo tsara mbola io Jaona toko 10:7 jereo tsara Jesosy araka nambarako tamin'ny voalohany hoe rehefa tena manana firaisana amin'Andriamanitra tsika zany hoe firaisana amin'ny Jesosy ao anatsika mihitsy Jesosy sy ny fanahiny dia mivavaka Jesosy rehefa mivavaka hoe raha izaho dia fantatry fa mino ain'Andriamanitra tsy be resaka tsony tsy be resaka tsy mila manao hoabolana isan-karazany tsy mila manao hoateny isan-karazany tsy mila manao voambolana koa tsara tefy fa raha izaho fantatry fa mino ain'Andriamanitra misy zavatra angatahako aminao tia Andriamanitra vo tsy ela ho any resaka olombelona taminao tena mazava tsara misy fa maraina nangataka tamin'ny tompo tiano angatahako aminao Andriamanitra fantatra tsara dia rivana io le mivalomivavaka sa tamin'ny ro sasany rika dia maraina piano mivavaka tsy miova ny tompo raha namaly azy nao tsy amanino zange tsy hafa nareo kory tovy aminareo ihany fa saingy mba miezaka mba hakatony teniny mba miezaka mba anatony anaty tsy mendrika azy ianao koa mba loatra an'izany ianao zay mieno n'izao azy kabana ny marimarina tia lavitra io zany ianao androany tompo mampalavelantsika azy ny tompo androany zao ary mivavaksika zay mieritreritra amin'izay raha tena nanaraka tsara ianao a nitaridalana amin'izany famasina Andriamanitra zany manao vao manomboka aloha mbola mety tsy manana zavatra betsaka ianao azovitsy mitao azo antoka fa manao tompo ianao fa ho antsika kosa zay fahery azonao antoka tsara fa mankatotana ny ten'Andriamanitra ianao miroso amin'izany fantanteran'izany mijoroa ampasahina ny ten'Andriamanitra satria mananjoro isika hanatona an'Andriamanitra ary vonaeno itsika izy ary io Andriamanitra zay vavatsika io manaka ny mpasoavana ozy isotra masina manao hoe mahay mihoatra noho izay heveritsika izy mahay mihoatra noho izay heveritsika sy zay agatatsika kolana izy ary manana ny fahefana rehetra zany afaka manatanteraka tsy hivavaka ao anao fa ianao mivavaka ao anao mba ho fantatra hoe ay Andriamanitra ty miaina mihitsy raha za ma tsy mivavaka anao a miandro fotsiny anao mbola tsy ampahery anao ihany zany satria mety voavy fotoana andehananao rety dia ahoana anao taonao za mety tsy hitanao mety tsy hitanao intsona fa Jesosy eo nilanao mandraka rehefa
eo anilanao foana izy sanambosanambo ary mpamonjy morazo tsony izy amin'ny fotoana rehetra zany no mahatonga hoe andetsika ny baba iresaka amin'andriamanitra ianao mihitsy ny tian'andriamanitra isokatra ny babanao anao voalohany indrindra manika an' jesosy otomitsika mihitsy ary ianao kosa zay efa nanolo tena ho an'ny tompo dia zao mandrosoa amin'ny lalindalina koza teny tompo tamin'ny petera ary tsy zay nandalina ny ratonareo dia azo azandrano be nareo ho an'andriamanitra ny ame voninahitra andetsika izany vavaka mangina nareo rehetra izay manaraka ity toro-teny ity afaka mangina isika ary miresahny tompo aby tsara nydingana dia tanterao ny teny tompo zao teny fikasana amintsika raha miray amiko ianareo ka mitoetry mampitalotena angatao na ino ho tanteraka ny izany ho an'ny olona zay vonona hanaiky zany ten'andriamanitra izany ivavaka izy ry Jehovah-Andriamanitra rainay eo izay nananitra misotranao ano ny teninao izay norenesinay tamin'ity fotoana ity misotranao azy satria fantatry fa miteny mivantana ho anay ianao misotranao azy satria fantatry koa fa miaina ny vavaky ny olona rehetra ianao mahafantatra tsara mipitsika mangina ny tsara ihany misotranao atompo satria fantatro ihany koa fa efa miasa ianao ankehitriny misotranao koa satria fantatro fa manaraka akaiky da akaiky izao afatra izao ianao ary anamarina ny teninao ianao amin'ny olona izay vonona tanteraka akatoza ny teninao zany ko mideranao sy mankalazanao ary manome voninahitra nananao raha misy olona mbola misalasala ny fanahinao ny andresalahitra azy mba ho tanteraka le teninao hoe tsy verina amiko foana ny teny raha tsy hanmenina am'izay namorahako azo ianao matoky izany ary tia misotranao koa no manekenao itony izany afatra izany ho anao ny voninahitra ho anao ny tera ho anao ny laza hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrak'izay mandrak'izay misaotra tompony amin'ny vanibavaka izay omenao ho an'izay avy na teto ity toerana ity na amin'ny toerana rehetra sy andrenesan'ny olona izao afatra izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo anaovako sangatahako izany bavaka izany